Saintia no manaparitaka ny hormona rehetra sy miregle ny etan'le vatana zany. Ty cerveau ty zany misy zavatra be da be miditra any aminy amin'ny alalan'ny maso ny sofina ny olona, ny vava, ny bela sy ny tsapaina. Dia miconclure zany ty cerveau ty zany hoe manao conclusion. Dia à partir amin'le conclusion no iregleny amin'izay le état, zany hoe ny sensation sy ny émotion. Mahery moa resaka ny olona mpanorana mpanao herisery dia olona ny subira fanolanana koa tany any amin'ny éducation lavitra be any. Ty toerana ray ity raha miadaladala ianao dia efa mandeha eny zay, indrindra fa mikasika ny ankizy, indrindra fa mikasika ny vehivavy zay matetika hiarany herisetra rabatana. Ity ampanivohitra moa tsy fantatro hoe zay ve ny fialamin'olo voalohany ny fisotro toaka, fa dia zany aloha dia zavatra hita mihitsy ny hafa misongadina ao anatin'ilay fitarainana daholo izy fisotro toaka io. Rehefa mamo dia manao herisetra. Gasy aloha zany hoe société ahoana no filaza zany patriarcaly. Zany hoe tsika zany fiarahamonina ny lehilahy no matanjaka kokoa, ambony kokoa, tsy hoe ambony efa hoe le hiérarchie zany. Dia eto Antananarivo zany no mbola maivava fa any amin'ny faritra sasany ary dia mahery vaika be mihitsy izay société patriarcaly izay. Zany hoe ny any amin'ny faritra sasany dia tsy misakafo mihitsy ny vehivavy raha tsy efa avy misakafo daholo ny lehilahy. Ohatra dia tsy miara misakafo akory ara fa ny lehilahy no ambony latabatra dia ny vehivavy any an-dakozia. Donc zany ilay aloha voalohany indrindra any amin'ny resaka culture. Satria le subconscient koa zany le culture zany mipetraka ao. Zany hoe tsika malagasy manana culture fihavanana moramora dia mipetraka ao anatin'ny culture tsika zany ao amin'ny subconscient tsika. Dia tsika malagasy zany tsy mba manana style américain hoe gidragidrangana be fa iretana moramora aloha dia etc etc.